oktobra 2024 ny volana to politika fasikiny dia manambara fa fanaovana tsinotsinona ny tolona ataony boka malagasy ankehitriny ny fanendenany prime ministre lehibe ny gouvernemanta nataony Andriamatoa Rajoelina omaly izao ambolety sy fizirizirina ataony Andriamatoa Rajoelina izao dia manaprofo ny tsy fananany fahavononana sy finiavana hitady vahaolana amahy reo hetaheta voaka malagasy. Fanovana tanteraka ny rafitra sy ny fomba fitondrana tsy mahomby misy ankehitriny no takiany voaka malagasy. Noho izany dia raisinay ho fiantsina ny voaka malagasy ny famendrena olona izay tokony andraikitra efa teo no verina iray. Tsy misy fanantenana azo apetraka amin'ny olona efa tokony andraikitra tao amin'izao fitondrana izao izay tokony antoka tamin'ny fampahantrana voaka malagasy sy ny fanampitehana ny firenena iray manontolo. Ny volana to politika fiasankiny dia manamafy fa ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina ao anatin'izao savolovolona ny fanohizana ny famoretana sy ny fampiasan-kely ataon'ny fitondrana Rajoelina izao dia tsy vahaolana satria tsy hitondra fitoriana ary tsy hahazo ny fankatoavana voaka malagasy mihitsy aloha. Noho izany ny volana to politika fiasankiny dia manameloka ary mihevitra ho toy ny tsy misy ny fanendrena prime ministre izay nataony Andriamatoa Rajoelina ny alatsinainy 9 oktobra 2024 lasa teo omaly. Takina entrany ny fampiarana ny fampitsaharana ny herisetra sy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny anomezana azy ireo fahalalana ivory sy aneo hevitra izay zo fototra hiantoany lalam-panorenana malagasy. Ny volana antoko politika fiasankiny dia manambara fa ny fampiresahana sy fikonan-doha izay atao ao anatin'izao fanohizana ny herisetra sy famoretana ary ny tsy fanajana ny zo fototra malagasy izao dia famitahana ny voaka malagasy ka tsy handray anjara amin'izany izahay na iza hikarakara sy hitahaka izany. Ny volana antoko politika fiasankiny dia manamafy ny fanohanana sy ny fandraisana anjara amin'ny tolona ara-draniny izay ataon'ny voaka malagasy izay tarihany tanora malagasy ankehitriny ny fanavotana ny voaka malagasy sy famerenana indray ny firenena amin'ny lohan'ny misy azy. Tapitra. Antsoavo ataonay mpitandrina FJKM tafavory eto. Kiondalana izay hanolotra sy hamaritra ny tantaran'i Madagasikara sy ny hoaviny no lanovantsika ankehitriny. Manana didiny mpitandrina amin'ny mahampaminany azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina. Asan'ny apôstôly 7:20 andininy 7. Ary na iaina izy na tsy iaina fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ezekiela 2:5 amin'ny mahampaminany sy mpitily eto amin'ny firenenanay dia raisinay mpitandrina tafavory etona ho adidiny miteny fa iraka solon'i Kristy zahay. Miompy eo amin'ny FFKM sy ny foibe FJKM zahay ary manao zao Antsoavo zao. Voalohany, miompo amin'ireo fianakaviana manana ny maty na lehibe na zatovo na zazakely no ny herisetra zahay ka mampahery azy ireo. Ny tompony ampionana ny fonony manamanjo. Ny rary fahasitranana ho andrena azo ratra no ny tifitra sy ny fampiasan-kery nianatra tamin'izy ireo. Angatahanay nisy ny fanadiadiana maleo tena hanehoana ny mahatsiara-dalàna sy tsy ara-drarina ny fampiasan-kery
sy mifandanja rehefa misy ny fifanandrinana. Maka ireo rava-fananana noho ny fandrobana ka nahampifongana izay rehetra no arena. Faharoa, manameloka ny fanomezana baiko avy amin'ny mpitandro filaminana, ampiasa hery andratrana sy andatsahana ny ranom-piray tanindrazana izahay, sy ny hamono na andratra ny vahoaka maneho hevitra no amponasan'ny mpitandro filaminana fa ny hitandro izany araky ny voalazan'ny lalàna. Raha misy izany ny savorovoro sy ny korotana mba amin'ny fifanjevona dia ny voana ho amin'ny andraikitra hafa noho ny fitandrona ny filaminana, ny asa tanterahan'izy ireo sy ny zavatra ampiasain'izy ireo ary ny hery sy ny fitaovana eo ampelantanana. Sarobidy sy mananjina ny rahalatsaka ka tsy ho afa-bela sy ho afa-maina amin'izany ny iraka sy ny mpaniraka. Fahatelo, renay ray aman-dreny etaetanareo ka iombonanay tanora, ianareo syndicat, ianareo fiarahamonim-pirenena, ianareo tantsaha sy ianareo nanana tany nototorana, ianareo vondrona politika avy amin'ny ankolafi-kery samihafa, ny vahoaka rehetra sy ny malagasy rehetra na neto tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina. Eninay ny fitakinareo ny zo fototra tokony isitrahana eto amin'ity firenena ity ka miompom-peo aminareo amin'izany izahay. Faefatra, tsy vahaolana velively, mbola fandehanana filohan-kehitriny sy ny pomba azy mitady vahaolana samy rery toy izao fanendrena prime ministre sy fikasana hanangana gouvernemanta vaovao zao. Antso amin'izay ezaka manokana salovan'izy na izy dia apetrao amin'ny toerana maharay aman-dreny azy ny FFKM ankehitriny ho fiainona ny etaetam-bahoaka sy ny ankolafi-kery samihafa eto amin'ny firenena. Atsaharo ny herisetra sy ny fifamonoana fandatsahan-dra eo amin'ny samy malagasy. Avoay ireo tanora rehetra mitaky ny zony aradrariny voasambotra nandritra izao etsim-bahoaka izao. Takinay ny anokafana ny fanadihadiana mahaleo tena sy tsy mitanila ara-pitsarana faran'izay aingana ho an'ireo izay mpanome baiko sy ny manam-pahefana iraka tamin'ny fandratrana sy ny fandatsahanaina teto amin'ny firenena nandritra izao etsim-bahoaka izao. Ataovy ny fanadihadiana sy ny fitsarana ny mpanao ratsy. Aoka koa mba hisy fijerena manokana ny fanorenana tandrify ny fahavoazana nanjo ireo rava-fananana tao anatin'izao etsim-bahoaka izao. Antsona ny kristianina rehetra, indrindra ireo manana andraikitra eto amin'ny firenena, hiala mikolikoly, lainga, ny endrikendrika, ny fitenenan-dratsy sy izay zava-tsy mahamendrika rehetra, fa ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Antsona ny malagasy kristianina rehetra na eto tanindrazana na any ampitany ranomasina mba hibebaka sy hifony ary hivavaka tsy mitsahatra ho an'ny firenena ary ahatsiava fa ny lova tsara indrindra ho an'ny taranaka dia firenena milamina sy mandroso ary feno fahamatorana sy fahendrena. Antananarivo fa 7 ny volana oktobra taona 2020. Ho an'Andriamanitra irera ny voninahitra. Iarahaba ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, izahay fiombonan'ny mpianatra ny anjerimanontolo eran'i Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny ACJIMADA dia manambara fa tsy nisy ary tsy hisy, tsy ho hisy solon-tenan'ny mpianatra andeha ifampiresaka amin'ny filoham-pirenena izay namono sy nandatsan-drano namanay. Koa manambara izahay, raha misy ny olona mitony tena ho solon-tenan'ny mpianatra mifampiresaka amin'ny filoham-pirenena dia raisinay tahaka ny fahavalom-bahoaka ary iandry anareo ny fitsaran'ny mpianatra izay miray raha amintsika, izay namantsika
eto anivon'ny anjerimanontolo. Mampitandrina izahay, izay misandoka ho mpianatra, fa ho tsarainay araky ny fahafahanay, araky ny fandraisan'ny fiarahamoniny mpianatra ety anivon'ny anjerimanontolo. Eto koa izahay dia mandisy tanteraka ny rantona ny publication nataon'ny Ramatoa Lalatiana, diso tanteraka ny fanohitra amin'ny zavatra takinay. Ambaranay fa tsy mijanona ny tolona, tsy hitsahatra ny tolona raha tsy tonga ny tanjona izay heverinay ho marina ny rariny dia ny fametraha-pialan'ny Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina izay filoham-pirenena efa nanohony malagasy, efa tsy tiany malagasy koa raha tsy mijanona eo amin'ny asany izy, raha tsy miala eo amin'ny fahefana izy, raha mbola hidongo-toerana foana izy, sy ny firongony sy ny rafitra rehetrarehetra izay miaraka aminy, tsy tsahatra ny tolona ary ie mafy ny tolona era Madagasikara. Mitodika amintsika rehetra mpitarika namana any Fianarantsoa, Diego, Tamatavy, Tuléar, Majunga, araky ny efa nifanaratsika miray feo ny ampianatra ny anjerimanontolo eto Madagasikara, miaraka amin'ny tolona itsika anavotra ny fangejana sy ny fatotra izay mahazo ny firenentsika. Ho anareo mpitantana ny anjerimanontolo na ny filohan'ny anjerimanontolo, indrindra fa tsiriko manokana ao Fianarantsoa, atsaharo ny sakatsakana sy ny teritery ary ny fanaovana fanantenam-bava amin'ny mpianatra haneo ny hevitray. Averinay foana fa natao amin'ny mpianatra ny sekoly, tsy lovanareo avy tamin'ny ray aman-drenareo ny sekolim-panjakana. Aoka ny mpianatra afaka hivory sy hifanakalo hevitra raha aneo hevitra ka lalàna ao amin'ny faritra izay natokana ho an'ny mpianatra fa tsy hitsabahanareo akory. Eto koa izahay dia mampitandrina ho an'ireo izay manao antson'izay, mandraona ho faty ireo mpitarika eranosy. Mampitandrina izahay fa efa fantatray sy anananay ny renseignement momba anareo. Raha toka izay mpianatra no hamaly faty ho anareo, azagaga ianareo sy ny fianakavianareo. Manana havana ianareo, manana zanaka ianareo, ho avy izahay ataonay fitsaram-bahoaka ny ianareo sy ny fianakavianareo raha misy anankiray amin'ny namanay ireo mivoakitika na ny singa ambony ray fotsiny. Mampitandrina izahay. Avy amin'ny tolom-bahoaka, tsisy zavatra marobe ho resahana antsony moa zany zao fa miangavy atsika malagasy rehetra eto a Madagasikara izay natsapa nangirofiry, niarany sy ndriazolena, niarany herisetra, tsy afaka maneho hevitra, hiaraka ho tonga amin'ny lakamisy zao, ho tonga maro isika, andeha aneho ny hevitra tsika, ho reni-tany, ho reny zao tontolo zao, fa marary isika vahoaka malagasy noho ny rafitra izay napetraky ny fitondram-panjakana hatramin'izay. Mitohy ny tolona ary tsy emotra ary iamafy. Raha toaka mbola tsy tonga amin'ny tanjony sika dia ny fialan'ny Ian Rajoelina sy ny firongony eo amin'ny fitondrana dia mbola mitohy ihany ny tolona. Zay ny avy aty aminay. Avy amin'ny GNZ universitaire, eto izay dia efa manamafy izay efa voalaza namana teo aloha fa tsy mijanona ity tolona ity raha tsy tratratsika izay neverintsika ho marina sy ny rariny, ary itoy hatrany izany tolona izany ka antsona isika tsy any mpianatra irery intsony ity fa atsika malagasy rehetra izay matsiaro fa tsy mety izao fitondrana izao koa dia manasa, tsy manasa atsika fotsiny fa miangavy atsika mihitsy mba ho tonga saina ary anatevin-daharana ny tolona amin'ny alakamisy ho avy zao. Efa tsy mety intsony ry zareo ilay fitenenana hoe miombom-po ho anareo mahery fo any tanindrazana, miombom-po ho anareo hoe mitolona. Efa tsy mety intsony zany fitenenana zany amin'izao fa raha tena tia tanindrazana mariny ianao tongava midina an-dalambe andeha aneho ny hevitrao. Eto azy izahay avy amin'ny tolom-bahoaka dia miangavy ianareo vahoaka rehetra eto Madagasikara, indrindra fa isika eto Antananarivo, ho tonga natevin-darana amin'ny alakamisy, indrindra fa ianareo influenceur, ianareo artista rehetra. Eto izahay dia manamafy ihany koa ny fiantsoana anareo mpanakanto, influenceur, mpanao politika izay rehetra malagasy tsy akanavaka ihany koa dia antsona izay voatonona teo izay vahoaka malagasy rehetra matsapa fa tsy rariny izao fitondrana izao ary mila ny fanovana rafitra mba ho tonga amin'io alakamisy io. Ino ary vahoaka malagasy izay tanora vao misanatra, tanora tia tanindrazana, tanora mahatsapa fa mangirifiry, efa tsy izy tsony zavatra misy eto amin'ity fireneny ity kanefa tanora mbola manantena
i Madagasikara vaovao, i Madagasikara ho sambatra, i Madagasikara androso. Ide zay, ampio, arao, toano, indao hiaraka aminay, indao anova, indao hitondra Madagasikara avo kokoa, indao hitondra Madagasikara ho an'ny taranaka faramandimby. Fa tsy ho an'olo tokony Madagasikara. Hatreto Madagasikara dia ho an'ny Malagasy, ary Malagasy ho an'ny Madagasikara. Akasikana izay efa nanohana zay, kanefa antsona koa izay mbola tsy nanohana, hiaraka aminay, hitady fahafahana, tena fahafahana, hitady fahaleovan-tena ho an'ny firenetsika. Mbola masina ny tanindrazana, masina i Madagasikara, masina ny tanora Malagasy. Izay nilaza fa tia tanindrazana hatramin'izay fotoana izao anampinareo anay. Salama daholo vidéo kely tsy lava fa important ho ahy no manao an'ity vidéo ty. Ataoko teny gasy teny frantsay mifangaro areo le satria misy olona any ivelany ihany koa mila mahafantatra ny zavatra mitranga aty amin'ny tanàna. Dia important ho anahy no manao an'ilay izy zany. Na dia zavatra kely ary tsy mety tsy hanova ninona raha ty vidéo ty. Fa zavatra ataopoky ihany tiako lazaina. Donc la première chose, c'est que je voudrais remercier et porter tout mon soutien. Porter et apporter tout mon soutien à la génération Z, à Gen Z, parce que ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. Ce qu'ils font, ces petits jeunes universitaires qui sont nos Anjkeli, c'est quelque chose d'extraordinaire. La lutte qu'ils mènent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mafana fou, ça ma fou. C'est des jeunes qui ont l'âge de mon fils. Et ils se battent pour nous, pour nos droits fondamentaux, pour le Fassambala en cascade. Comment ne pas être touché par ça? Comment ne pas être malaïel? Comment ne pas être sef? Comment ne pas être même en colère? On tire sur eux, ils ont des pancartes. Je sais pas la tonga sena ni oula reo miaramila si mpitandro filaminana ni any amin'ny gouvernement rava ou pas rava, c'est incroyable, c'est pas possible. Tikati à Gaskara, on prône la démocratie, on dit que c'est la démocratie qui prime, etc. On laisse pas les gens parler normalement, on ne les écoute pas, on fait semblant de les écouter, mais on fait tout pour les faire taire. Et ça, c'est pas possible. Donc j'ai un profond respect pour la Gen Z qui se bat pour ça. Qui se bat pour ça aujourd'hui. Ça fait des décennies et des décennies qu'on attend ça de quelqu'un. Et combien de partis politiques qui ont été là, combien de présidents qui ont été là, et qui n'ont pas réussi à faire le tiers de ce qu'eux ils font. C'est eux le peuple, c'est eux. C'est eux. Et ça me touche. C'était juste pour dire ça. J'entends tellement d'informations relayées à l'étranger qui sont fausses, qui sont arrangées parce qu'on a peur de montrer la réalité, alors que nous on sait. On entend des histoires qu'il y a une vingtaine de morts, mais on sait très bien qu'il n'y a pas qu'une vingtaine de morts. Il y en a eu beaucoup plus, mais on ne le dit pas, on le dit d'une certaine manière. Aujourd'hui, on n'ose même pas dire que Madagascar est le pays le plus pauvre du monde. Oui, on est le pays le plus pauvre du monde, parce que c'est là. Ce qui se passe ici, c'est grave. C'est vraiment très grave. Fatika Malagasy, donc on a appris en éducation antique, mais il y a jamais mais à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas être comme ça tout le temps. Miss vidéo ne reposté que tant ni pas mais c'est la réalité. On ne va pas tout le temps se mettre à genoux pour demander quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais ne te mets pas à genoux quand tu demandes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vois sur les réseaux, il y a des gens qui disent « Ah, reste Cascar, reste de quoi ?» Non, c'est maintenant qu'on est en train de gagner. C'est là qu'on gagne. C'est aujourd'hui qu'on est en train de gagner. On ne gagnait pas avant. Avant, on était réussi. C'est maintenant qu'on est en train de gagner. Alors, il faut courage. Courage, tous les patriotes, tous ceux qui ont ce cœur qui bat pour Madagascar, courage. On est ensemble. Merci.